Nanomboka androany kosa ny forum des métiers izay miditra amin'ny andiany faha forum des métiers izay karakarain'ny orinasa DHL Madagascar sy ny SOS Village d'enfants. Amin'ny alalan'ny tetikasa miditra moa ny karakarain'ny DHL ity forum des métiers ity. Teny amin'ny sekoly ambony momba ny asa sosialy eny Andoharanofotsy no nanatanterahana ity hetsika ity izay mbola hitohy hatramin'ny rahampitso. Ny 3.7 isanjato ny zaza sy ny tanora manodidina ny 9 hatramin'ny 12 taona no mampiasa ny teknôlôjia isan-kerinandro raha toka ny 10 isanjato no mampiasa izany isanandro manerana izao tontolo izao. Tahaka ireo firenena rehetra dia tsy afa-miala ny fivoaran'ny toetrandro sy ny teknôlôjia intsony koa isika eto Madagascar. Ny fivoaran'ny sehatry ny asa manoloana ny fanatontoloana na ny évolution des métiers face au numérique io no lohahevitra tamin'ity andiany faha ny forum des métiers hetsika karakarain'ny orinasa DHL amin'ny alalan'ny tetikasa miditra sy ny SOS Village d'enfants. Tanjon'ny forum ny apiditra ny tanora amin'ny tontolon'ny fanatontoloana sy ny tontolon'ny teknôlôjia. Tanjon'ny forum aloha zany dia voalohany hoe ahafahan'ireo ankizy aloha miditra amin'izay hoe monde numérique izay satria ny ankizy manatrika forum des métiers dia ankizy manomboka amin'ny classe de 4e ka hatrany amin'ny universitaire aloha zany dia avy eo zareo rehefa mahalala an'izay hoe inona le monde numérique dia ampianarina mianatra an'izay satria maro ireo professionnel ny zanandraiky efany sy ampianatra ireo tanora ireo mizary sehatry ny numérique izany ary ny tanjona farany moa zany dia ahafahan'ny tanora manana asa na morona asa amin'izay resaka numerika izay mba ho lasa mahalentena ireo tanora satria ireo tena tanjona farany SOS Village d'enfants dia nona hoe ny tanora sy ny ankizy dia SOS Village d'enfants dia ho lasa mahalentena ary tena moreharehan'ny fianakaviany sy ny firenena. Nanamafy ihany koa ny tale général ny SOS Village d'enfants fa ao anatin'ny vanim-potoana numerika isika amin'izao. Di fahatona maro mianahan'ny DHL Madagascar ny SOS Village d'enfants Madagascar niarany asa amin'ny fikolokoloana ny tanora amin'ny hoaviny fiterenany hoaviny indrindra amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny asa izay tsy misaraka amin'ny SOS Village d'enfants amin'ny fitezana ny tanora fikolokoloana ny tanora amin'ny fampahafantarana azy ny sehatry ny asa ireo ianareo izay avy amin'ny sampam-pifanana maro izay andiana ireo tanora ny SOS Village d'enfants ireo io ihany koa ianareo orinasa izay mandray azy ireo amin'ny fianarana asa. Nanomboka androany ary tsy farana raha tsy rahampitso ity hetsika forum des métiers ity mifampitohy tamin'ny lohahevitra izay natao tamin'ny taondasa mba ho fitohizan'ny asa no nisafidiana ny lohahevitra raha toka ny famoronana sy ny fanavaozana momba ny asa ratrizay ny lohahevitra ny taona 2022.